ny fizotra ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Faharoa, ny mikasika ny fampitahana ny fitanana-tsoratra ny voka-pifidianana. Fahateloa, ny mikasika ireo fitoriana sy fitarainana voaray. Faefatra, momba ny tatitra na ny rapport zay ataon'ireo mpanaramaso ny fifidianana. Fahadimy, mikasika ny famoahana ny voka-pifidianana vonjimaika feno. Ary ny fahaenina farany, ny hotoy ny asan'ny senia aorian'izay famoahana ny voka-pifidianana izay. Voalohany, mikasika ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Vita tanteraka omaly alarobia faha 12 ny volana jiona ny fikirakirana ny voka-pifidianana tamin'izao fifidianana solombavam-bahoaka no tanterahana ny faha 17 ny volana May lasa teo izao. Tonga avokoa ny voka-pifidianana rehetra tao anatin'ny distrika 700 rehefa natao ny fikirakirana sy ny fitrandrahana ireo antota-taratasy sy antota-kevitra mirakitra ny voka-pifidianana ny ainga avy tany amin'ireo sampana mpanisavato 700 nanerana ny nosy izay averina indray fa tonga avokoa dia toy izao ny zavatra hita sy azo ambara. 700 no isan'ny fitanana-tsoratra manambara ny fahitana fototra ny tsy fanjariany ny fifidianana voaray. Izany hoe 700 ny procès verbal de carence izay voaray. Tsara ny manamarika ny enina amin'ireo dia fitanana-tsoratra mirakitra sy manambara ny fahitana fototra ny tsy fanjariany ny fifidianana marina. Ka ny 3 dia vokatry ny tsy fisiny ny fifidianana mihitsy. Ray tao Maintirano, ray tany Mampikony, ray tany Ambovobe. Ny 3 hafa kosa dia vokatry ny tsy fahatongavany ny voka-pifidianana mihitsy teny amin'ny sampana mpanisavato teny anivon'ny distrika. Nisy ihany zany ny fifidianana fa tsy tonga teny anivon'ny distrika ny voka-pifidianana. Io roa avy any Ambilobe ary ray avy any Ifanadia. Ny 9 hafa kosa izay tsy maintsy mbola isy ny fitrandrahana sy ny fanadiadiana ho ataon'ny senia dia nitranga avy any amin'ny distrika n'Analafo. Misy ny vokatra nalefa ny sampana mpanisavato na ny SRV nefa niaraka tamin'izay dia misy ihany koa ny fitanana-tsoratra ny fahitana fototra tsy fanjariany ny fifidianana na ny PV de carence 9 ny ainga avy amin'ny SRV ny distrika io. Ny voalaza dia hoe misy ny tsy ara-dalàna hitan'ny SRV ka nanaovany an'izay PV de carence. Ny taham-pandraisana anjara fara dia 700 ny avy any Belohandroy no avo indrindra 370 ary ny teto Antananarivo faefatra no ambany indrindra 700 Faharoa, mikasika ny fampitahana ny fitanana-tsoratra ny voka-pifidianana. Raha ny voalazan'ny lalàna dia eo amin'ny 220 ao amin'ny lalàm-pifidianana dia zon'ny kandida na ny solitena nahazo alalana no mangataka na eny anivony ratsamagaika ny senia na eto amin'ny foiben'ny senia ny anaovana ny fampitahana ny fitanana-tsoratra. Amanarivo ireo fangatahana fitanana-tsoratra eny anivony Profandatsaham-Bato voaray fa ny 730 amin'ireo izany hoe fitanana-tsoratra amina Birao Fandatsaham-Bato 730 no nikena hanaovana an'izany ary nanatotosana an'izany fampitahana ny fitanana-tsoratra izany. Androany lakamisy moa no fepitona apetraky ny senia fa hanatotosana farany an'izay fangatahana ny fampitahana ny fitanana-tsoratra izay. Ireo fitanana-tsoratra 730 ireo dia avy amin'ny distrika miisa 320.
rehefa natao ny fampitahana ny fitaran'antsoratra dia efatra tamin'ireo no nahitana ny tsy fitoviana. Tamin'izay efatra izay dia ny roa avy tao amin'ny distrika Soalala, ny iray avy tao amin'ny distrika Anarivomamo ary ny iray avy tao amin'ny distrika Nambositra. Ny tohiny moa zany dia rehefa vita ny fitaran'antsoratra, rehefa vita ny fampitahana ny fitaran'antsoratra ny voka-pifidianana dia na misy ny tsy fitoviana toy ireo efatra zay nambara teo ireo na mitovy ny fampitahana dia tsy afaka ary tsy manana fahefana ny anova na ny anitsy ny voka-pifidianana akory ny aveto anivy ny voamiram-pirenena mahaleo teny am'sahana ny fifidianana fa dia ataon'ny rotonta zany hoe ny kandida nangataka ny fampitahana ny fitaran'antsoratra sy ny seni ny fitaran'antsoratra iraisana manambara ny zava-mitranga nandritry n'izay fampitahana izay ary izay fitaran'antsoratra izay no alefa any amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ka dia io fitsarana mahefa io no mandray ny fanapahan-keviny ny amin'izay mety ho fanitsiana na ho fanovana ny voka-pifidianana. Fa ny aveto anivon'ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana zany dia izay vokatra rehetra voasoratra tao anatin'ny fitaran'antsoratra ny ainga avy tany amin'ny sampana mpanisavato avy any amin'ny CRV ny niveau distrika no ho avoaka ho voka-pifidianana Vonjimaiky. Fahatelo, mahakasika ny fitoriana sy ny fitarainana voaray. Momba ny fitoriana hatramin'izao fotoana iresantsika androany zao amin'ny 1 latsaka fahefany dia 1 no isan'ny fitoriana voaray eto anivon'ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Raha ny voalazan'ny lalàna moa dia mbola azo raisa izany fitoriana izany mandra-pahatonga ny andro hamoahan'ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny vokatra feno Vonjimaiky amin'ny asabotsy ho avy izao. Ny fitoriana resantsika eto ka ametrahana ny daty farany amin'ny asabotsy ho avy izao dia ny fitoriana mahakasika ny tsy fetezana sy ny tsy fanaran-dalàna hita nandritry ny fampelezan-kevitra sy nandritry ny andro ny fifidianana. Fa raha ohatra kosa misy ny fitoriana na ny fitarainana mahakasika ny tsy fankatoavana na ny tsy fankasitrahana ny voka-pifidianana indray dia 27 aoriany ny amoahan'ny seni amin'ny asabotsy ho avy izao ny voka-pifidianana ny fepotona indray ahafahana mandray an'izay fitoriana izay eny anivy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Mikasika ny tapitra izay voalazan'ny lalàna fa tsy maintsy tokony ho ataony ny mpanara-maso ny fifidianana na azo alalana sy fankatoavana tamin'ny seni hanara-maso ny fifidianana. Hatramin'izao ora iresantsika izao dia 7 no tapitra momba ny fanaraha-maso ny fifidianana voaray. Tsara ny manamarika sy mamerina hatrany fa 7 no isan'ireo fikambanana izay nomeny ny seni nangataka fankatoavana ary nomeny ny seni fankatoavana sy alalana hanao ny fanaraha-maso ny fifidianana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Raha tokony ho izy dia tapitra tamin'ny faha-9 ny volana jiona ny 10 andro izay omeny lalàna n'ireo observateur ireo na ny avy eto atoerana izay miisa 1 fikambanana io na ny avy any ivelany izay miisa 8 tapitra tamin'ny alakamisy faha-9 ny volana jiona ny 10 andro nomeny lalàna azy. Tamin'io andro ny alakamisy io dia 2 no tapitra voaray ary hatramin'ny androany dia 7 no tapitra voaray, 7 no fikambanana nanao tapitra tamin'izy 7 araka nefa nambaramo dia tsy maintsy ary tokony ary ataony ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny ho fandraisana fepetra amin'izay manomboka amin'ny fifidianana ho avy ho an'ireo izay fikambanana ka nangataka ny fankatoavana
nahazo ny fanekeny seny anaramaso ny fifidianana nefa tsy manaraka ny voalazany lalàna amin'ny fandefasana ny tapitra aty amin'ny voamera-pirenena mahaleo tena misarana ny fifidianana. Fahadimy, mikasika ny famoahana ny voka-pifidianana vonjomaika fe amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka no tanterantsika ny fahafito amby roapolo ny volana May lasa teo izao. Ny asabotsy fahadimy ambin'ny folo ny volana Jiona ho avy izao no hotanterahana eto amin'ity efitrano misy antsika ity foibeny seny eto Alarobia manomboka amin'ny 7 ora maraina ny famoahana ny voka-pifidianana vonjomaika feno tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka natao manerana ny Madagasikara. Ny asay dia eo aloha ny tompon'andraikitra fanjakana Isatsikoaty, eo ihany koa ny fiambonam-be iraisam-pirenena, eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena na ny société civile ary ireo kandida rehetra izay nandray anjara ka afaka ny anatrika an'izany lanonana ho famoahana ny voka-pifidianana feno vonjomaika izany. Ny vokatra avoaka dia araka ny voalazan'ny lalàna dia ny vokatra isaky ny farim-pifidianana, izany hoe ho avoaka mpahabe maso eto ny voka-pifidianana feno vonjomaika isaky ny distrika 720 manerana ny nosy, ary ny isan'ny mpirofandatsaham-bato, ny isan'ny mpifidy vosoratra anarana, ny isan'ny mandatsa-bato, ny isan'ny vato fotsy sy ny vato maty, ny isan'ny vato manakely, ny taham-pamiraisana anjara ary ny vato manakely azo ny kandidat tsirairay avy mifanaraka amin'ny laharana enty tany amin'ny bulletin tokana no ho avoakan'ny seny. Izany hoe tsy hisy ny filazana fa nandresy ny lisitra rahanina lany solombavam-bahoaka rahanina fa dia anjara ny fitsarana momba lalam-panorenana no manambara an'izay fandresena sy izay solombavam-bahoaka ho lany fa ny isam-bato azo ny tsirairay avy mifanaraka amin'ny laharana enty no ho ambara amin'ny asabotsy. Fahaenina, inona no toy ny asa aorian'ny fanambarana ny voka-pifidianana vonjomaika feno amin'ny asabotsy. Raha ny voalazany andininy faharoa amby efapolo ao amin'ny lalàna ny feno ny voamera-pirenena mahaleo teny amin'ny sahana ny fifidianana dia tsy maintsy manao tatitra ny eto anivon'ny seny isaky ny avy mahavita fifidianana. Noho izany dia fanomanana n'izay tatitra izay kilazan'ny seny mety ka tsara autoriza, tsy mety ka tsara hoareny, ary ny anoloran'ny seny ihany koa ireo sosikevitra mety hanatsarana ny fifidianana amin'ny ho avy, izay no asa ho tanterahana manaraka an'izay dia efa isa avy ny fivoriam-ben'ny seny amin'ny herinandro ambony andinihana izay mety ho volavola tety andro sy ho volavola teti-bola hiatrehana sahady ny fifidianana ho tanteraha eny anivon'ny commune izay hifidianana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna. Tsara ny mahafantatra fa ny faharoa amby roapolo ny volana septambra ho avy izao no tapitra ny fepitoam-piasana efa taona napetraka ho an'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Sosikevitra no atolotry ny avy eto amin'ny voamera-pirenena mahaleo tena amin'ny sahana ny fifidianana fa ny gouvernemanta ihany amin'ny alàna didim-panjakana izay ho raisiny no hamoaka ny fiantsoana ara-dalàna sy ofisialy mifidy an-datsabato amin'ireo fifidianana ireo.